ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-madomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampiala an'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao am 4 sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto amin'ny Tananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty a Jerusalema Karobato ambany atsimo commune aty Akaditariny Apitatavitra faran'ny Ariam Busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony amin'ny foravoravo no idirako indray ny tokatranontsika menakavy amin'ity fotoanany io mahafinaritra be tia izay resantsika ivavahantsika ampianarana ireo sehatra mahakasika ny tokatrano inona ny atao mba ananana tokatrano lamma tokatrano feno fahasambarana tokatrano misy fiadanana filaminana zany rehetrarehetra zany zany no ianarantsika eto ary ianarana lalindalany hoe inona ny mahatonga ny tokatrano ny olona mikorotana inona ny mahatonga ny tokatrano tonga hatrany amin'ny divorce inona ny mahatonga ny tokatrano tsy mety milamina mihitsy misarabady ady lava inona ny mahatonga ny tokatrano miady foana ny mpivady ary tsy misy filaminany inona ny mahatonga ny tokatrano lasa ranomaso fijaliana fanaitainana ao anatin'ny tokatrano zany rehetrarehetra zany no ianarantsika eto anio ivavaka aloha ny tenako melohany idirana ho amin'izany fampianarana zany misaotra indrindra tompo tianay enao ary mampianatra anay mandrakariva ny lalana tokonao alesy ny tokony izorana mitedinena Jehovah vavonina ihany ny mpanomponao ampianaro anay ny sitraponao ho tahiorana no tahinao reto tompojery sy mpanaraka ny fandarany reto amen atao amin'ny petera voaloha toko faharoa novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny 9:7 mana hoe fa izao no ankasitrahana raha misy olona mitondra alahelo ka mandefitra amin'ny tsy marina noho ny fieritseretana amin'Andriamanitra 9:20 fa inona no laza raha tahiny kapohana noho ny adosoana ianareo ka mandefitra amin'izany fa raha tahiny manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra dia izany no ankasitrahana tsy ndreko le tapany faran'izay fa raha tahiny manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana amin'ny soa ataonao io amin'le zavatra ataonao io mihitsy nitondranao fahoriana fijaliana ka mandefitra ozy izy voalaza amin'ny Baiboly dia izany no ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra voambolana anankiray efa henontsika foana fa sarotra amintsika indraindray ny miaina amin'le izy dia le atao hoe fandeferana io voambolana anankiray io no anisan'ny voambolana mandamina zavatra be da be amin'ny fiainana fandeferana fa io koa nefa ny raha vao tsy taterahan'ny olona rehetrarehetra io fandeferana io dia io no mampikorotana ambony ambany ary mahatonga ny tokatrano misaraka fianakaviana mikorotana
izay voambolana anankiray izay fotsiny anisan'ny lakle amahana na anidina fiainana fandeferana mandefitra manana ny rariny mandefitra manana ny rariny inona le hoe mandefitra inona ny atao hoe fandeferana ny atao hoe mandefitra dia izao na hoe fandeferana dia manana ny rariny tsara ianao manana ny marina ianao fa ezahan'ny olona takomana ilay marina ianananao le rariny anananao ezahan'ny olona takomana io ezahan'ny olona tsy jerena io dia rehefa ezahan'ny olona takomana io dia enonao marary any anatin'ny fonao any anatin'ny fanahanao any marary mihitsy zay le toe fandeferana zay le toe fandeferana anaovan'ny olona tsy rariny anaovan'ny olona tsy fahamarinana anaovan'ny olona atsojay nefa afaka mandefitra dia izay ny atao hoe fandeferana ny fandeferana nefany a tsy hoe azonao leferina daholo ny zavatra rehetrarehetra averiko tsy hoe azonao leferina ny zavatra rehetrarehetra fa misy fandeferana azonao atao tsara fa misy tsy azo atao inona ny fandeferana tsy azonao atao ny fandeferana tsy azonao atao dia ny hoe ohatra ny mitondranao na mitondra olona any amin'ny fahafatesana averiko ny mitondranao na mitondra olona hoe any amin'ny fahafatesana efa hitanao hoe fa en danger io zavatra io mitondra ohatry ny fahafatesana dia ozy izy mbola le feriko any io nefa efa fahafatesana ny miandry eo aloha dia mbola le ferina ihany ohatra hoe le tomobile zany efa mandeha mafy be efa ny amin'ny rano lalana eto Madagasikara ny lalana eto amintsika tsy mazaka mihoatra an'izany atao hoe 120 km/h zany ny lalana eto amintsika na 130 km/h manana fona mba miteny kely an'ity manana V8 fa iny lalana mbatony razaka iny iny zao ny tsara indrindra ny lalana eto amintsika fa tsy mihoatra ny 100 km/h ny azonao andehanana amin'iny 100 km/h iny lalana makany ambatony razaka iny misy lalana tsara be amin'iny raha vao mihoatra an'izay na fa efa en danger tomobile io efa anaty loza io zany ka raha avy zany le sofieranao manao hoe entiko 160 ty le tomobile le fa ratsy le lalana efa anna tozany aloaka mandefitra fa tsy teny fa efa hitanao efa fahafatesana ny miandry en danger tsy maintsy miteny ianao fa matoratra dia sehatra ohatr'izay zany tsy afahanao mandefitra mihitsy rehefa hita hoe fa misy loza mitatao faratapony ary tsy azo ina izy ty tsy azo ivalozana dia tonga dia tsy manaiky mihitsy ianao hoe eto kosa tsy manaiky fa zava-dozy ty raha mbola ekeko ty tena ampididoza olona ty amono olona ty anapotika fiainan'olona maro ty tsy ndreko tsara ao anatin'ny sehatra ahitany hoe anapotika fiainan'olona maro dia eo ianao mijoro entitra fa tsy mandefitra ohatra anazy ao ohatra za zao pasteur ary pasteur mitarika amin'ny fiangonana vahoany oloko be da be ny ankizy ny ray amany tsy ankizy moa zany mpino hoe mpiandraikitra pasteur miresaka amiko misy miresaka amiko izy zavatra azoko leferina mbola azavaiko anao ihany ny zavatra azo leferina rehefa avy eo dia tonga dia tsisy olana mihitsy tsisy problème zany ka mety zany ka ataovy sy tsy olana zany azony anaovantsika azy dia tonga dia mandefitra na misy intérêt ako areo na misy tombotsoako manokana areo dia misy fotoana hoe ay raha zay mety dia tonga dia alefazy fa tsy maninony na misy intérêt ako tombotsoako ary dia mandefitra fa misy zavatra ohatra efa tena hoe fanamamitaka ohatra mitarika an'le mpiandraikitra efa tetnitako hoe fanamamitaka efa en danger fa hoe fanaratsy ny mitondra azy dia mbola andefitra avy eo hoe alors raha ataony eo zay anaovany azy eo fa tsy maninona nefa efa hitako zao fa devoly zao ny eo anatin'le olona mitarika azy tsy mandefitra amin'iny tsy mandefitra tonga dia mandray andraikitra mihitsy amin'iny fotoana iny ohatra
misy pasteur sanatry ny vava manao adalatina mijangajanga manao fitondratena ratsy tsy mendrika rehefa nefa ianao pasteur mitondra fiangonana mitondra asan'Andriamanitra sanatry manodikodim-bola de efa malaza ratsy amin'ny resaka vola de amsehatra ohatr'izay zany hoe misy fanan'olona maro ambadika zay opotika de tsy mandefitra mihitsy hoe eny ezika aloha ataony efa asan'Andriamanitra efa mandefera fa tsy mandefitra mihitsy amin'ny fahotana tsy mandefitra amina fahalotom-pitondratena tsy mandefitra satria misy karazana olona maro opotika ao ambadika izy fanan'olona maro de tsy mandefitra amin'ny sehatra ohatr'izany zay zany le hoe zavatra tsy azonao le ferina fa rety kosa nefany misy sehatra azonao idirana mihitsy ary azonao le ferina ohatra resaka problema kely arabola ohatra resako am'zany zay resaka question ohatra hoe raha etsy ve ndray ohatra zavatra ohatrany hoe nareo mivady manam-bola hatrany amin'ny 20 millions 40 millions mavidy moto mavidy ino izy ty tomobile mavidy trano nefa tonga avy any zao bavinao mba nindrana 1 million taminareo ohatra 1 million de mety tsy voaveriny le 1 million de iny am'izay anao tsy manaiky amin'ny vadinao isanandro takio ale 1 million any amin'ny anabavinao fa nga izy iny vola tsy ny sasarana nga rana bavy attention fa animba ny tokantranonao ianao amina question na 1 million nareo mavita manangana trano nareo manana automobile nareo mavidy moto miaro misakafo nareo any amina restaurant mahalany 2 millions ray mihinana nefa le vola kely le atsy am'izao bavinao atao amin'ny anabaviny vadinao de tsy hainao le mandefitra avy ianao de milongolongy avy ianao de tena miteny raty avy ianao de tena takiko iny rehefa tsy takinareo mba marary ihany ny fony le rangahy hoe nareo mba olona manan-karena manan-katao izy mampidy-bola ao am-piangonana nefa anabaviny kibo raiky aby miraita-po aminy anaovanao zavatra ohatr'zatiny hoe za rehefa vola tsy mampiavana de iny ny ilanao ady amin'ny ranabavy miteraka cancer lehibe amin'ny fanimbanany tokantranonao io fihetsika sy tsy fahaizanao mandefitra io zany efa nahita zavatra ohatr'zatiny vehivavy anankiray de ny rafoza nipetraka ao aminy rafozam-baviny fa le rafozam-baviny efa manano tena de karakarainy le vadiny ka io moa mamaniko de avy le raha matoy isanandro le rafozam-baviny nefa tsy hoe maninona tsy hoe mampiady azy tsy hoe maninana na maninona fa de tsy vitany fotsiny zao ohatra miara-miany amina rafozana o fa aleony izy mba makany amin'ny anabavinao makany amin'ny zanany vavy aloha aleony izy mitaizan'io ao nefa tsy hoe maninona fa resaka sakafo fotsiny resaka haniko hoanina fotsiny de manana ny hevitranony le raha mato anaovan'ny toetra tsy zaka anaovan'ny toetra tsy zaka le rafozana de teneny ny vadiny isoriano a izy fa nanao nandeha avany amin'ny anabavinao refa nga ianao rery ny zanany narary ny fonon'le zanany lahy tsy miteny izy aloha tany am-boalohany fa zao ny teneny ny tonga izy de lasa nitokantrano le rangahy tonga de miala tao an-trano niaraka amin'ny mamany navelany tao de 12 taona lasa zay tsy miverina an'le raha matotsony izy nanao divorce ny lasa le lehilahy nampiakatra vehivavy hafa zay karakara amin'ny mamany tateo arina le madama io miantso isanandro pastera ny eto ambavaka ny vadiko mba hiverina eto ambavaka ny vadiko mba hiverina mandadilady tany amin'le rangahy tsy niverina tsony le rangahy fo 12 taona zay netiko mambavaka fa tsy nanovany inina mivavaka nataoko tsy nanovany inina aiza problème le tsy fahaizana mandefitra ianao olona manan-katao ihany ianao manambola le rafozanao tsy hoe manelingelinatrinao na mampiady anao na hoe mamosavy na maninona fa de halanao fotsiny zao nefa ny hoaizary izy tsy maintsy eo am'zanany izy efa lehibe tezitra le rangahy tonga de insitahany nanofanotrano le mamany de lasa izy miperaka tany amin'ny mamany de vola kely fotsiny sisa pension alimentaire menan'le raha matosiny zanany zaho izy tsy zakako mamako tsy ariko io no nitaiza raha mba nandefitra kely le raha mato afandray manko le hoe mampiady le rafozany na mamosavy le rafozany de azo tenenina am'le rangana izy atiny
ohatrany hafahafa raha papany tsaiko zay fiantsonao ny anana séri ohatrany hafahafa séri mama io a ohatry ny hitako izy amin'ny 12 alina mivoaka foana ny tokotany ihany ohatry ny hafahafa sao de mitazona ody ary izy io sa maninona ve izy io ohatry nisy fotoana sakafo nanao de azavao amin'ny vadinao atao fatany vadinao hoe misy zavatra hafahafa atreo fotsiny za moa tsy malala hoe fa de hitanao ny réaction vadinao raha hitanao izy fa manana réaction ohatrany hoe malahelo ny ray aman-dreniny aza toizana tsony aloha ny resaka aza toizana tsony ny resaka ary ianao koa la mivavaka arovan'ny tompo ianao na misy mpamosavy ary ohatrany zany ny atao hoe fandeferana fa ireo vehivavy lehilahy tsy mahay miaina amina tontolona fandeferana ohatr' zany tompoko de tsy maintsy korotana tokatrano ohatra ny anankiray mieritreritra anao vacances any Majunga ny Ramsey mieritreritra anao vacances any Thomasina ka raha hita hoe zay no mifanjinja raikitra ny resaka mifanjinja mifamely mifampananina mifamaly mampifamaly no vacances atsero de izay linanan'le fandeferana eny ary raha zay ary le izy dia aleo ary fa tsy manina vandao ary any Thomasiny raha zay ny mampilamina de aleo tsy asina olana fa io moa raha masina mitovy ihany zany le toe fandeferana misy zavatra azo le ferina amin'ny fiainana de iny fandeferana iny no mampilamina zavatra be ary lakile anankiray mahatonga ny tokatrano tsy korotana nefa lakile anankiray mety raha tsy ampiasainao io de io ny ampisaraka anareo mivady misy zavatra azo le ferina be amin'ny fiainana misy zavatra azo ifampidiniana be fa tsy voatery iziriziry foana ianao misy karazana vehivavy eto moa zany aloha vehivavy ny tena resako satria vehivavy ny tena victime amin'ny resaka fisara-panambadiana io ane zay afafinao njinjainao rehefa hainao ny mandefitra mahay mianatra mandefitra ianao de hain'ny vadinao azy zany na ary mampianatra ny akonanao ianao mandefitra ato amin'ny Jakoba 3 de zao ny voalazany tetin'Andriamanitra Jakoba 3 fa 7 de ozy izy ny tenin'Andriamanitra mana hoe fa ny fahendrena zay avy any ambony de madio aloha ary ty fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrapo sy be vokatsoa tsy mianahana na miatsara velatsy tsy ndrin'ny baiboly tsara eto fa ny fahendrena zay avy any ambony de madio aloha ny fahendrena avy amin'Andriamanitra de madio aloha izy ary ty fihavanana ary mandefitra zay le olona manana fahendrena avy any an-danitra mahay mandefitra amina question zavatra maivana ohatra fa tsy voatery nge ohatra zao mijery ndray zao miresaka ampina lehilahy ho atsika rahalahy raha tianao rahalahy ny tokatranonao ary raha tianao ny hoe hiazona ny tokatranao ohatra menao ny vadinao ohatra ny vola rahatsy ariary de natao en compte 20 alina eo zany ny laniny 20 alina zany hoe nividianany any laiso de nividianany kiraro kely ny jaza de nividianany any ty de nandoavany jirama de tapitra ny 20 alina de ny 2 alina tsitra eo rahalahy ny ilanan'le fandeferana ny vehivavy mba manana amin'ny besoin manokatra misy zavatra mba mety mividy ranomanitra izy mety mividy savony manitra izy mba mety misy zavatra kely mahafinaritra mba secret manokana tiany atao mba mety misy zavatra ohatrany fa tsy hoe aizany 2 alina raha etsiny meko anao aizany 2 alina meo anahy mihitsy aloha ny totaliny rehetrarehetra ary tsy amin'ny ariary tsy mety zany rahalahy tsy mety zany mampikorotana tokatrano zany misy milaina le hoe fandeferana rehefa tianao ny ampilamazy itsika iandra ndraiky mamorona problema amin'ny fiainatsika manana vola manapitrisany ianao amanalina amanetsiny amanapitrisany amina million maro 50 million 60 million nefa 2 alina ariary de tsy vitanao ny mandefitra ao anatin'iny ay ve nananao lasopy de nananao pizza izy tsy maninona ataovy misy fotoana ilaina zany amin'ny fiainana ary fandeferana io no anisan'ny miteraka filaminana ao anatin'ny tokatrano anankiray
nataony tokantrano anankiray ary eo no tiako mariana raha mandefitra ianao raha nabavy de tsy matiantoka akory raha mandefitra ianao rahalahy tsy matiantoka akory fa zao no voalazan'ny baiboly eto amin'ty Petera voalohany toko faharoa ty eo amin'ny 9:20 manao hoe fa inona no laza raha tahiny kapohana noho ny adisonina ka mandefitra am'izany raha nanao adisona zany tsika ka mandefitra am'izany de tsy fandeferana ny anaran'izany sazy ary ny anaran'izany fa tsy hoe mandefitra fa tetoy eny fa raha tahiny manao soa kosa ianareo manao soa ka mitondra fahoriana sy mandefitra dia izany no ankasitrahana eo anatren'Andriamanitra zany no ankasitrahan'Andriamanitra inona le olona kasitrahana eo anatren'Andriamanitra le hoe nanao soa ianao nanao mahitsy ianao nanao ny marina ianao nefa de mandefitra manana ny rariny mandefitra manana ny marina izay le ankasitrahana eo anatren'Andriamanitra izy mivolaza ny baiboly ankasitrahana ary lazaiko anareo fa ianao rehefa ankasitrahana eo anatren'Andriamanitra tsy potika zany ianao tsy resy zany ianao tsy rava zany ianao rehefa ankasitrahana eo anatren'Andriamanitra mahita sitraka eo anatren'Andriamanitra ozy mivolaza baiboly hoe fiadanana ho an'ny olona kasitrahana ka ny olona kasitrahana eto de le olona mahay mandefitra mitsirarina ozy izy mivolaza baiboly za milaza aminareo fa fiainako zany pasteur Ertiny ny fomba andaminako ny asan'Andriamanitra ny fomba andaminako ny mpiara-miasa amiko ireo pasteur marobe amin'Arivo manerana Madagasikara de mampiasa ny voambolana hoe fandeferana io mahatonga ny fiangonana vaon'ny oloko tsy azo ravana ary tsy azo potehana ary tsisy afaka manapotika ary tsisy namana ato na pasteur hoe ivadika de afaka mivadika zany tsy possible ny ivadianao ato hoe andeha ivadika fotsiny zao de kortaniko de tsy possible impossible satria enao ne raha ivadika amiko de enao mahita problema amin'Andriamanitra fa za mahita sitraka amin'Andriamanitra satria mandefitra za mahita sitraka amin'Andriamanitra ny ara mbola misy zavaraziko le ferina de le fero ohatra misy pasteur miresaka amiko pasteur tena mba mengavy zavatra ohatran'izao tetina mifona fa nisy vola tokony omeko anao fa laniko le izy fa nisy vola kely ohatrao pasteur fa zosy zao le izy nefa ay de rehefa zay tsara mitsotra ohatr'izay tsara ny manaiky ohatr'izany aloha fa alamitsika zany fa tsisy problème zany misy olona miresaka amiko pasteur za le ty naka vola tany aminao mba nindrana naka tsy nindrana akory fa za moa tsy mampindram-bola fa za manome ramanana nakatyle vola ohatr'izao tany aminao ina de hoe nanaovako an'izao nefany izy pasteur tena tsy nampiasaiko tamin'indray fa nisy ohatr'izao fa narary mafy tampoka ny dadako de lasa tsy nalefako tany izy fa namonjeko ny dadako tsisy olan'izany tsy problème zany fa aby manaraka indray raha manana manome ataoko miasa zany ny fiainako mandefitra mpiara-miasa raha ohatra ka misy mpiara-miasa amiko ka question na vola ny olana ka hoe mampifanditra ka jereko hoe zavatra vola kely azoko le ferina tsara akoatrany hoe alatra be vava tsy niriko tsara hoe mangalatra be ty na tena efa fahotana ny nina natao misy karazan'olona mako manao adisona fa tsy manota tsy ndriko tsara fa amintsika olombelona mako rehefa nanao adisona de mitovy amin'ny fahotana ihany fa ny ara-baiboly tsy zany fa misy olona manao adisona fa olombelona ianao mety solafaka de manao adisona fa tsy nanota ny fahotatana tena hoe zavatra noforonona tao an-tsaina anapotehana ny hafa atao eo anatren'Andriamanitra fandikandalana anapotehana ny hafa zay ny atao hoe fahotana amiko fa ny adisona mety hoe nitondra telefony ianao teny an-dalana de nisotomin'ny olona ny telefoninao mety hoe telefony ko ohatra de la nisotomin'ny olona pasteur le telefony nampitondranao eny de lasa ny mpanendaka fomban-javatra zany le vola nampitondranao io pasteur le ohatr'izao hidina tena ny andeha teny an-dalana de nisy nangary poste de lasa le sisinao tsisy olana zany amiko eny raha zay ny tena marina
nisy nanendaka anao tsisy olana mandefitra fa tsy maninona jeretsika indraiky ny andamina anazy le ohatra zao pastera le vola nan tokony natao an'ity de kanjo ny fandiso le entana ny vidina de tsy araka le arina ndray de tsy nety le izy ao pastera tsy manisy commentaire aniny ay ao nga le izy ao le entana de tena fandiso mihitsy iany ara-pao tsisy olana fomban-javatra mifandiso mandefitra na amitsirarina zany mampilamina fiainana ahafahana miara-miaina man'olona miara-miaina mpivady eo anatin'ny tokantrano inona ny tiany vadinao le bebe sira ny loka de ataovy bebe sira de inanao alao mialoha le ianao alao le tsy de tia sira de tonga de alao mialoha de inanazy ataovy bebe sira izy ndray tsy de tena tia sira betsaka de alao aloha ny anazy de inanao le bebe sira pina mandefitra am'zay zavatra tokony azo atao raha amina raharaha ao atokantrano tsy mahafaty zany tompoko ny manao raharaha ny hoe manao an'ity anao manao an'ity tsy voatery aniraka amin'ny vadinao foana fa rehefa hitanao izy mety kizitinjitiny tsy mahazoazo aina de andana mandefitra fa tsy hoe alao sany andro eto za koa tsy mahavitaka de zay raharaha kely eo koa ve akarano na andro vary de zay koa ve ny ifamalina de ifampilongolongiona de ho tonga any amin'ny fisarana rapitsorapitso misy fotoana nge ho atsika ihany no mitady problema amin'ny tenatsika misy fotoana atsika ihany no mitady olana amin'ny fiainantsika ny tsy fahaizantsika mandefitra inona ny olana amin'io raha ianao no mamelatra lay ndana velaro ny lay mandefera inona ny olatra na raha zay mamafatrano kely io andana raha zay ty mampilamina fiainana andana ataovy zany ny atao hoe fiainana mahafinaritra anjakan'ny fandeferana ka ao anatin'ity seminairany akonana sy ny tokantrano ity mampianatritsika nomba n'izay le fiainana rehetrarehetra zany mahatonga ny fiainanao inona mahatonga ny fiainana mikorotandava fisarapanambadiana inona ny mahatonga ny olana mpivady mifampilongolongy korotana lava efa toroko anao zany lakle anjaranao no mampiasa na ny tsy ampiasa fa efa toroko anareo rehetrarehetra eo zany hoe zao no tokony atao ao anatin'izany rehetrarehetra zany eto am-pamaranana hivavaka ho anao aho mba hitain'Andriamanitra ny tokantranonao mivavaka Jesosy ho an'ireo zay tsy mahay mandefitra sy omenao azy ny fo mahay mandefitra mahay manetry tena herinao no hitan'izy ireo tsirairay avy nizaniza mpanaraka n'ity fandarana ity mankasiraka tompo ho fian'ny fahasoavan'izay miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen sabotsy ho avy izao 8 mars no fotoana herinandro faharoa ivavahana ho an'ireo tokantrano mikorotana ho an'ireo vehivavy manana olana ara-pitiavana ireo vehivavy tsy mety miteraka ka mba tia azo zaza ireo vehivavy manana ozony fisarapanambadiana na lehilahy manana ozony fisarapanambadiana ireo vehivavy na lehilahy misy fanamanambady ka entinao misy fanamana korotana mihitsy na misy mamosavy na tratrina ody fitiny vadinao raha nabavy na ianao le manana fotsy mahay mandefitra fa miady tsy manakorotana lava sabotsy 8 mars ho avy izao amin'ny valo sasany maraina manerana ny trano fivavahana vaony oloko de mitovy daholo moa zany loha hevitra amin'ity ity fampianarana ity de tena mitovy ny loha hevitra rehetrarehetra eo de eo natao indrindraindrindra moa io fotoana io de tanterana eto amin'ny 3 frère ndefa nambohijanahary 3 frère ndefa nambohijanahary eto na mongoty apitan'ny tobon'ny gendarmerie pirenena eto ndefa nambohijanahary apitan'ny toby misy an'le mongoty io de ao eto amin'ny temple de la foi bypass eo amin'ny rond-point Bombanambola eo misy ny temple de la foi bypass de tonga ao ianao anatrika n'ity fotoana ity eto Jerusalema Karobato ambany atsimo commune Karobato ary eto amin'ny farany arian'ny bus J akady tany apitatafika i fotoana io ary manerana ny trano fivavahana vaoniloko ivavaka ho anao zay ampianatra ho anao zahay ny sitrapon'ny tompo atonga ny tokantranonao ilama sy ny akonanao ilama ary atonga ny fiainanareo ao amin'i Jesosy ahita fahasambarana sy hita fiainana mahafinaritra veloma mandra-piona mandra-pitafa veloma tompoko ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokantrano pizalina sa fahasambarana
seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana, fieno ranomaso, fisarapanambadiana, fijaliana amin'ny zanaka, manjaka ny rongony, ny zava-madomelona toka, ny loka, ny fijangajangana, ny fampirafesana, ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao. Fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fieno fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao. Hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano, ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao. Tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy, fahavalo, fadimy amby folo, faharoa amby roapolo ary fasivy amby roapolo ny volana martsa ho avy izao amin'ny valo ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto Antananarivo, indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères Andrefanambohijanahary, temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary, atia Jerosalema Karobato ambany atsimo commune, atia Kaditany ampita-tafitra faran'ny arian'ny busdi, tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity. Hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray aman-dreny ara-panarehetra, ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao. Tainy tompony